Mirabanao Toamasina, raha ohatra androany ny teny anao hoe misy vahaolana amina fandefasam-bola eran'ny Madagasikara, tsy hitarainana hoe tsy misy solde, misy vola tsy ampy ny vola sy ny sisa, zay mampijaly anao mpanjifa matetika rehefa indrindra ao anatin'ny fahasahiranana fandrarahana. Dia androany izay teny aminao hoe aty amin'ny positra malagasy tompoko misy ny vahaolana amin'ny alalan'ny positra monnaie. Mirabanao indray mandeha izay eto amin'ny positra malagasy tonga eto Toamasina. Ilay positra monnaie dia tolotra anankiray andefasana vola sy andraisana vola manerana ny Madagasikara. Ny mahafazy dia izao, ohatra hoe manao Facebook reny ianao amin'ny alalan'ny telefona lay fandefasam-bola sy lay compte, fa tsy mifidy ninona opérateur ampiasainao, na mena na mavo na loranjy araka le fiteny anazy mety daholo. Faharoan'izay, tahaka le amin'ny fenitra iraisam-pireneny reny rehefa mandefa vola dia amin'iny ihany ianao mandeha mandoa sarany, zany hoe le frais de rechargement tsika, fa rehefa maka vola tonga dia 0 ariary, zany hoe vola complet feno hatrany no alainao. Raha izay, fa faharoan'izay, na impiry koa ianao maka na impiry dia tsy misy fetrany zay hoe maimaimpona zay foana mifangalana anazy amin'ny positra rehetra eran'ny Madagasikara. Ao anatin'izay fikirakirana amin'ny telefona izay dia manana safidy ianao, na ianao tonga dia leny amin'ny positra foana ianao mandrotsaka maka vola, na ianao raha manana telefona Android na iPhone reny dia afaka mampiasa application ihany koa ianao, télécharger an'izay, maka le application positra monnaie dia iny ny ampiasainao amin'ny alalan'le numéro telefona anao. Dia ao ihany koa ianao raha andefa vola ao anaty comptenao ianao mandefa vola amina olona manana compte positra monnaie dia 0 ariary koa saran'izay. Zany hoe mampiditra le vola ianao dia na alainao na tsinjarainao alefanao amin'olona tsy mampiova zavatra zay, tovy ihany ny volanao, tsy mihetsika. Ivezivezy eran'ny Madagasikara ianao tsy mitaintaina ianao, tahaka ny fananana rehetra ihany koa iny raha sanatria hoe misy olana misy very manantona amin'ny positra, na raha tena hoe very dia manantona manao déclaration de perte eny amin'ny polisy na eny amin'ny gendarme ianao. Ambonin'ireo rehetrarehetra ireo ho an'ny zokiolona, ho an'ny ray aman-dreninao ihany koa tia handray ny pensionnao ianao amin'ny alalan'ny positra monnaie dia mety tsara mihitsy. Ny tombony araka le nilazaiko teo dia ny volanao tsy misy miova io, rehefa io pensionnao dia io, tsy misy hoe miala an'izao misy frais an'izao, tsia izay sy ny knaps no mifanaraka amin'iny, fa ny ianao dia ny volanao ihany ny volanao, ary azonao alaina eran'ny Madagasikara arakaraka ny fandaminana eo ny fenitra tsy miova, ny fitsipika tsy miova hoe tokony anatitra certificat de vie ianao, reto avy ny taratasy tokony karakaraina rehefa mamindra pension, iny tsy miova iny karakarainao araka ny fomba mahazatra ihany iny. Fa aveo ianao hitety ny zanakao ianao, na ohatra hoe ray aman-dreninao le izy mety sahirana izy amin'ny mety veo ny fanterana, mety tsy afaka mandeha findrafindra toerana, dia milamina ianao ihany mikarakarana iny, ianao zanaka ohatra fa tsy maintsy misy anazy dia misy ny karapanondrony sy ny sisa. Ary ambonin'izay le positra monnaie maimaimpoana koa ny fanokafana anazy, zany hoe tena tolotra, tena natao hanampy amin'ny fiainana andavanandro. Ambonin'izay rehetra ihany koa amin'ny fiainana andavanandro azy, mbola azo andoavana jirama, facture ny jirama izy ity ankoatra le paiement anao etsero iny dia rehefa tonga eny aminay ianao mandoa jiro na ao anaty application anao fotsiny dia aza adino raha ohatra hoe eny amin'ny positra ny mangataka le numéro an'le transaction raha ilainao na asiana fitomboko ny positra le nandoa anazy nandoavanao anazy, amin'izay ianao mahazo antoka tsara mihitsy hoe io le zavatra nalohanao vola. Dia eto am-pamaranana ampitsahivina kely, tsika eto Madagasikara ny positra malagasy dia orinasa ara-dalàna, manaja lalàna ary mitarika ny olona, manentana anao koa hanaja an'izay lalàna izay. Ka tsika eto zao ohatra ny hoe misy ny samifinina miady amin'ny sy mamongotra ny resaka famotsim-bola dia mametraka lalàna hoe reto avy ny fitsipika raha maka vola, raha mampiditra vola ohatr'izao reto avy ny fitsipika, dia reny ajaintsika reny, tsy mila vany ny positra fa manaja lalàna, satria tsika rehetra dia tsika anjarantsika mihitsy mametraka ho modely an'izany fanajana lalàna zany. Dia zay reny fandraindray nareo mieritreritra hoe nareo positra mila vany, mila karapanondro misy an'izao, fiarovana anao reny. Ary zay indrindra no amarananay anazy zay fiarovana izay hoe akoatra ny resaka application dia misy kôdy maromaro ao ohatra hoe rehefa maka vola ianao dia tsy maintsy mitondra ny karapanondronao, satria ampidirina le numéro ny karapanondro le 12 iny dia mahazo kôdy eo ny eo ihany ianao dia iny kôdy iny tsy azo ampiasaina imbetsaka iny fa indray mandeha iny ihany ho fiarovana anao.
ka raha tsy ianao zany nikitika le comptenao de mahazo code ho azy ianao ny amin'ny telefoninanao any de ento iny telefony iny rehefa maka vola mba mailo raha ohatra ka misy mampiaya misy mbola ilainao aza misalasala miresaka aminay mifanakalo na amin'ny Facebook na miantso mivantana aty amin'ny poste malagasy de mankasitraka antsika indrindra poste monnaie zany nanaovantsika an'le paiement antosika famena tamin'ny taona 20 sy 20 teto Toamasina ainareo tsara ny vitanay tamin'izany fa de mankasitraka tompoko